Ry avana malala mpifaliana anao zao antsika miona toy zao indray a hamaky ny ten'Andriamanitra saina zany andray nefa raha tsara ho antsika koa omezany ten'Andriamanitra any amin'ity andro ny ity omeny tompo antsika ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana amen. Alasinainy 20 Jolay 2022 ibanjenantsika no hevitra hoe manaiky ho iraka ampino andeha riavana sy dera sakalazan'Andriamanitra isika. Ho anao ny fanginana sy fideran'Andriamanitra ny ziono ary aminao no nifana ny voady ripia ny vavako enao natony nofo rehetra ny zava-mameloka dia mihoatra noho izay zakako nefa enao no mamela ny fahatsoanay samara izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra kianjanao teo voky zavatsoa amin'ny tranonao zahay dia zava-masina ao amin'ny tempolinao amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao zay fa novelominao ary meno herinandro vaovao koa afaka mandray indray ny teninao, afaka maky zany ary ahafantatra ny fitiavanao anay. Mideranao zay Tompo mankalaza ememe voninahitra ny andro masina satria Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra mpanao ny tsara dia mahatsiaro ny tenanay koa zay Tompo, mandrafo aminay ary mamela ny elikay. Asa mahery aminay ny fananao masina amantaranay fa tokony anaiky ho iraka izay mpino anao. Aminaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen.
ry avana malala ny ofinaina ao antsika amin'tino itsia dio hitanao amin'ny bokyny mpanjaka faharoa toko voalohany ny andiny fasivy kahatramy fahavalambin'ny folo mivaky toy zao minaran-jesoa ary ny mpanjaka naniraka mpife 10 anakiray mba amin'ny 10 feny akany aminy dia niakara tany aminy izy ka indro izy niperaka teo atapitendrombohatra ary niteny tamin'ny raha lehilahy hoe ry lehilahin'Andriamanitra midina ianao antsony mpanjaka fa Elia namalika nanao tamin'ny mpife 10 hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho dio ka isy afo milatsaka avy any an-danitra ndevonanao sy ny 10 fenao ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 10 feny dia naniraka mpife 10 anakiray mba amin'ny 10 feny akany aminy koa ny mpanjaka dia niteny izy ka nanao taminy hoe ry lehilahin'Andriamanitra midina fangany ianao antsony mpanjaka fa namaly Elia ka nanao taminy hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho dio ka isy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevona anao mba amin'ny 10 fenao ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 10 feny ary dia naniraka mpife 10 anakiray koa indray mba amin'ny 10 feny izy dia niakatra ilay mpife 10 ka tonga ary nandohalika teo anatrehany Elia ka nifona taminy nanao hoe masiny ianao lehilahin'Andriamanitra aoka ho zava-tsoa eo masonao ny haiko sy ny hainy reto mpanomponao 10 ireto indro efa nisy afo nalatsaka avy tany an-danitra ka nandevona ireo roalahy mpife 10 ireo mba amin'ny 10 feny avy fa aoka kosa ho zava-tsoa eo masonao ny haiko ankehitriny ary io ilay nijelin'i Jehova tamin'ny Elia midina ihany araka aminy ianao fa aza mahatahora azy ary dia niainga izy ka nidina niaraka taminy ho any amin'ny mpanjaka ary hoy izy tamin'ny mpanjaka izao lazain'i Jehova satria naniraka olona an-tany any Beelzeboba andriamanitra Ekrona ianao ohatra ny tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa ka dia maty izy araka ny tenin'i Jehova izay nilazain'i Elia satria tsy nanan-janaka izy dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoa nanjakany Jehorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Joda ary ny asany Azia sisa izay nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantara mpanjakan'i Israely va izany? Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika mofinainao antsika an'io ka norenesinao teo mpanjaka faharoa toko voalohany andiny fasivy hatramin'ny valo ambin'ny folo tantara milaza narariany Aizia sy nilazany Elia fa ho faty izy. Inona ry havana nazo marina eto? Andriamanitra maneraka ny mpanompony dia izao maneho ny jeriny zany ry havana voalazo ny andiny faharoa ambin'ny folo tapany faharoa ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo narary Aizia mpanjaka ka nandefa olona an-tany any Beelzeboba izy raha ho sitrana nandefa ny Elia nefa Andriamanitra ilaza fa ho faty mpanjaka satria tady fanampiana tamin'ny sampy fa sy tamin'Andriamanitra tonga ny miaramila isambotra any Elia nivavaka tamin'Andriamanitra izy ka nidina ny hafa avy tany an-danitra ka nandringana ny kapiteny sy ny miaramila 10 niaraka taminy rehefa naniraka ny mpanompony Andriamanitra tsy mamela azy irery fa maneho ny seriny sy ny fahefany nerin'Andriamanitra no mampanapirofo fa marina ny afatra eto mpanompony an'Andriamanitra ny sery koa ankino aminy ady rehetra fa hainy manova ny fiainanao zany havana Andriamanitra maniraka mpanompony dia zao mankahala ny fampotsampy zany koa ry havana hitantsika zany ny andininy 9 sy 7 tapany voalohany ny antony andefasan'Andriamanitra ny Elia dia satria tsy mba nitodika tamin'ny mpanjaka fa tany amin'ny Beelzeboba asehoan'Andriamanitra fa halany fanompontsampy noho izany dia nanambara Elia fa ho faty izy ary dia tanteraka izany teny faminaniana nataon'izany maneho fa ny tsara ny fanompontsampy Andriamanitra ary miantso ny olona hiverina amin'ny fanompoana azy atsara ry havana sy alao ny sampy
zay mety mbola mamatotra anao fa halan'Andriamanitra zany. Aza manana andriamanitra afa-tsy izao ihany, zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra mididin-driavana fa izy no Andriamanitra velona mandrakizay. Sainy zany, raisy zany, tenin'Andriamanitra mivoninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, saotranao zay ny amofinaina ny meno anay, zay milaza fa maneraka mpanomponao Andriamanitra ianao, ka maneho ny serinao ary mangala fampotsampy. Tompo, vavaka aminao zay ho an'ny firenena malagasy. Vonjeo zay Tompo, ny amin'ny zava-misy ankehitriny. Fantatrao zany, ary dia ianao no hiasa mahery, mba hiala amin'ny fampotsampy tokoa ny malagasy, fa hibanjinanao fa ianao Andriamanitra velona, ilay mitondra fitahina, mitondra famonjena, dia aperaka finompialatananao ny firenenay. Tompo, sitrano ireo marary, ampinono ireo manamanjo, amparezo ireo mahatra sahirana sy ireo zokiolona. Miasa ianao Jesoa, amin'ny ady miseho lany atsy eroa, ary dia ampahirezo zahay amin'ny fiazakazana isan'andro indray, ireo zanakay manao fanadinana amin'ity andro ity, dia mba hombany fitahinao. Dia mirovanay Tompo, mivavakay, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, izay nampianatra anay nivavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo ny an'izy ianona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana riavana malala ny tsodrano tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy mamonjy antsika. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa zao n'Andriamanitra aho, mampaheranao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinako aho, o Jehovah Andriamanitra Israely. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.